mbola ao anatin'ny ady mandrakarivintsika manoloana ity valana retina izay mamelika izao tontolo izao ity. Ao anatin'izao teny fampahirezana izao dia mampahiry antsika mandrakariva mba tsokivy, fa raha mbola misy izay atsokintsika hoe Andriamanitra dia tsofoana tsy akory ny fanantenantsika. Dia amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahantsika indray mandray ny teny fampahirezana avy amin'Andriamanitra milohan'ny zavatra rehetra hivavakisika. Jehovah Andriamanitra ray, na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra andalovany firenena azy izahay, tsy afaka manome tsiny anao fa mba mianatra ny hanana tompanahanjo mpampanomponao, tsy nysoa ihany ny rasinay avy aminao fa ny ratsika ka dia misaotra anao izay satria ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanay tsy tonga ho azy fa misy hevitra ahatonga fiadanana avy aminao, fa ny tsinanay mba ahatonga ahatsapa tanteraka fa ao aminao rery ihany misy ny vahaolana. Tsy takona fenina aminao ny zavatra miatra amin'ny firenena manjo misy ampianakaviana ao anatin'ny fahoriana, tena ao anatin'ny fisaonana tanteraka mihitsy, mamindra fo tompo azay ely ianao mamaly vavaka, tsy njovony eo ianao tompo fa mahantra mangataka ny fameno masina mba hiasa mahery tompo ao anatinay tsirairay avy hiasa amin'ity firenena ity, mba nitonga an'izao firenena izao, nitonga amin'ny fiverenana tanteraka aminao mba hisiany valim-bavaka haingana. Ataoko sy mino fa ny tena izay omenao tompo melomelona indray ny fomba mampananay ny anaranao Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva, araka ny nambarako teny am-piandohana mbola ao anatin'ny adintsika amin'izao vanim-potoana izao, ary mampatsiaro izay zavatra nampitaina tamintsika tamin'ny farany dia ny teny fiasan'Andriamanitra izay tokony ho tazomintsika, satria rehefa miteny Jehovah dia tena ho tanterahany tokoa ny teny fikasana izay nomeny, na dia kivy aza ny akamaroan'ny olona toa ohatrany tsy mahita lalaka izorany izay farany diany, dia ny tenin'i Jehovah ampatsiarovana antsika dia nisy atoko 4:17 manao hoe indray mpimaso monja no afoizako anao fa minindro fo lehibe kosa no mipitiko anao, tamin'ny firehetan'ny fatezerako no nanafianako nitavako taminao, indray mpimaso monja fa mifamindram-po mandrakizay kosa no midrako fo aminao. Ambarantsika tamin'ny farany fa ny fotoana izay nitrangano izao valana retina izao izay namelika izao tontolo izao ity dia eritaona mahery izay, ary raha oharina amin'ny fiainantsika izay fotoana nitrangano loza izay tena vetivety, ary ao anatrehan'Andriamanitra nefa ny ray mpimaso, fa ny zavatra iarahantsika mahatsapa dia hoe ilay ndray mpimaso amin'Andriamanitra tsy zaka rehefa tena tonga tokoa ny fahatezerany, kanefa ny teny fampanantenana dia ndray mpimaso monja ozy, nafozaka anao fa minindra fo lehibe kosa no ampitiko anao, manantena izany tsika fa maly vavaka Andriamanitra, kanefa eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany na dia ohatra ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra dia mitaky ny fanajana ny fipetra apetrak'Andriamanitra isika, fikinantsika tanteraka amin'Andriamanitra, ary fantatritsika ihany koa fa tsy hoe midina mivantana, mifanatrika amintsika Andriamanitra fa manirako olona izy, na mitantana amin'ny firenena na mpitantana ara-panahy na ireo tompona ndraikitra isa-tsokajiny amin'ny lafin-javatra rehetra iainantsika, ireny dia olom-boafidin'Andriamanitra miatrahany adidy mba hita izanan'ny olona ary mitaky koa ho amintsika tsiraray avy raisa-po
firaisan-tsaina mba haka ataovantsika ny fipetrapetraka izy ireny satria ny fanekentsika andreny olombo fidin'andriamanitra ireny dia pirofo ny fanekentsika n'andriamanitra ka andraisantsika ny valim-bavaka avy amin'andriamanitra. Somary iverenantsika kely izay zavatra nambara tamin'ny farany satria izay indray mimpimason'andriamanitra izay mavesatra amintsika ary tahaka ny efa hoe efa ela no ny anjadin'ny aretina nanerina n'izao tontolo izao indrindra teto amin'ny firenena fa rehefa mandinika ny fotoana izay mitrangana izany rehetrarehetra izany dia mbola vo fotoana fohy kanefa tsy zaka ozytsika ary teo anatrehan'izany nandraisantsika ny Hosea 5 izay iverenantsika vakina ny 5:20 ny ny fikasana taom-pon'Andriamanitra ary io tsy hoe Andriamanitra nomeny mandositra fotsiny ka apiditra zavatra ratsy ho an'ny zanak'olombelona na apiditra fahoriana fa vokatra ny fiodinan'ny olona no mahatonga an' Jehova mandray fanapahan-kevitra andeha ody any amin'ny fitoeraka aho izay ambara-piaiky ny heliny sy dediavan'ny tavako rehefa azo pahoriana izy dia hitady hafatratra ohatrany mamperitreritra izay tenin'Andriamanitra izay satria tsy Jehova mihitsy no hoe tapa-kevitra ny anafina ny tavany amintsika fa ny ataontsika zanak'olombelona no mahatonga azy mbola tsy mamaly vavaka kanefa misy zavatra andrasan'Andriamanitra araka ny nambarantsika hoe tena minindra fo lehibe no iverenan'Andriamanitra amintsika fa tsy miverina fotsiny amin'izao izy fa misy zavatra andrasany amintsika dia ny anatanterahantsika ny zavatra kendreny izay ho tanterahantsika andeha ody any amin'ny fitoeraka ozy ary reto ilay zavatra andrasan'Andriamanitra ambara-piaiky ny heliny sy tediavan'ny tavako rehefa azo pahoriana izy ozy dia hitady hafatratra tsy takona fiainana amintsika fa tsy ny olona rehetra akory no enjadiny ty aretiny ty misy ny tena ao anatin'ny aretina misy lavo moa zany aretina izany ary misy nefa mbola mitoetra ao anatin'ny fahasalamana fa nitoejavatra mitranga nefa manerina n'izao tontolo izao indrindra eto amin'ny firenentsika ao amin'ireo le olona izay zoim-pahoriana ireo izay tratry ny aretin'ireo tsy misy zavatra iren'izy ireo afa-tsy ny fangataham-panasitranana fitediavana vonjy mba ho afaka amin'izany aretina izany fa matetika aty amin'le olona salama ny hipohirany tsy fitovizan-kevitra ny hipohirany fanakorontanana hipohirany finonomononana tahaka ny tsy mahatsapa mihitsy ny fahoriana mianjady ampiray tanindrazana aminy kanefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ambara-piaiky ny heliny sy tediavan'ny tavako izy rehefa azo pahoriana izy a dia hitady hafatratra tsy amin'ireo olona izay voan'ny aretina akory no hivatranany izany afatra Andriamanitra izany fa ho antsika izay salama indrindra satria ao amintsika izay salama ao amintsika izay mieritreritra faharovan'Andriamanitra ao amintsika izay mieritreritra fa tsy andalovan'ny aretina ao anatintsika mihitsy tsy misy an'izay fiverenana amin'Andriamanitra izay to tsy mahajery ny fahoriana mianjady manerina n'izao tontolo izao tsy mahajery ny fahoriana mianjady amin'ny ankohonantsika amin'ny havantsika ka mahatonga antsika mitady zavatra fa miteraka fanakorontanana vetsy averoa miteraka fahakiviana eo anatrehan'ny olona ary tsy misy izay tsy miaiky amin'izao vanim-potoana izao hoe maninona raha apetraka aloha le ambo-po ninonenina fironana ananan'ny olona anara-politika anara-pivavahana fa andeha hiaraka hifanometanana hiady amin'ity valana aretin'ity fa saingy taka ny rano raraka an-danomosy ngisa matetika ny fangatahana izay le firaisampo sy firaisan-tsaina izay fa saingy mbola mieritreritra fa ao anatin'ny fahasalamana dia tsy mieritreritra n'izay hifanometanana amin'ny ady izay hatrehana fa mitady zavatra hafa hitondra korotana ary raha azo lazaina tsotra maninona moa mbola mitoetra ny valana aretina dia no ireo izay tsy mbola tonga saina mieritreritra fahasalama mieritreritra mihitsy ara fatahian'Andriamanitra ka manao ny tenany fa tsy ho azon'izany aretina izany
eo indrindra mahatonga ny jehova hoe rehefa tonga misiekekeloka zany hoe misy ny valimbavaka zay ataon'andriamanitra rehefa tonga misiekekeloka ireo karazan'ny olona tsy tonga saina rehetrarehetra ireo ary rehefa tena hitady ny tavany matoa ny olona hiakeloka matoa hitady ny tavany jehova dia ny zavatra mitranga dia zao manomboka mianjady aminy fahoriana rehefa azo pahoriana izy osy dia hitady hafatratra ary zao eo ny tena mampatahotra hiandro kapoka ve satria ndray mimpimaso n'andriamanitra osy tsika tsy hizaka takan'ireo olona zay nandalovan'ny aretin'ireo marary ange ireo olona reo mijaly ange ireo olona reo mijaly ny ankohonany ary tsy hitantsika taratra ve fa na ny dokotera mpitsabo azy tena mijaly manao viveriny ny ainy mba hitondra famonjena ho ampiray tanyrazana aminy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny lafiny maro isan-karazany tsy azo hodi tsy hita ny fiveloman'ny mpiray tanyrazana kanefa tsy azo avela koa ny fahasalamana raha tsika mipetraka eo amin'ny toerany tsy ho vitantsika mihitsy ny andraikitra zay napetraka tamin'izy ireo kanefa minimana mpitsofina manoloana ny fifanomezantsiny sy ny fanakorontanana sy ny fimonomononana fa mifantoka any amin'ny tanjona anankiray dia hoe ahoana ny fomba hiadivana amin'ity valana retiny ity mba hiadana ny firenena fa ny zavatra mampatahotra o anatin'ny tenin'andriamanitra rehefa azo pahoriana izy dia hitady hafatratra io no andrasan'i Jehova ho an'ny olona tsy mbola tonga saina mamindra fonga Andriamanitra matoa mbola tonga mbola ao anatin'ny fahasalamantsika mamindra fo Andriamanitra matoantsika mbola afaka miriria fa rehefa tena tsy hitan'Andriamanitra tsony zay azo atao avelan'Andriamanitra hitranga ho amin'ny olona tsy tonga saina ny fahoriana ary amin'izay vanim-potoana izay tsy maintsy hitady an'Andriamanitra izy tsy maintsy hitady vonjy izy tsy maintsy hitady fanefitra hiadivana amin'ny aretina izy tsy maintsy hitady nitavan'Andriamanitra izy kanefa ny fepetra napetrak'Andriamanitra rehefa izay no mitranga mamaly vavak'Andriamanitra eo amin'ny toko fahenina misy antso zay atao zay fanresahantsika fa tsara manatitratitra n'ireny zavatra ireny satria vanim-potoana tokony hiverenana amin'Andriamanitra araka ny nambarantsika hoe tsy vanim-potoana tsony zao tena ampiasana ny ambo-po na anavahatena fa vanim-potoana iraisa-po iraisa-tsaina nisambatan'olona mihitsy mba hitodika amin'Andriamanitra rehefa fa andeha hiverina ao amin'i Jehova isika osy fa izy no mamiravira ary izy ihany no ahasitrana antsika izy no namely ary izy no hame ny fiefintsika tsy miankina amina fikambanana tsy miankina amina toko-pivavahana tsy miankina amina toko politika tsy miankina amin'ny ezaka ataony tsiraray avy na ny fiheveran'ny tenany ho ambony na tonga ny valim-bavaka raisina avy amin'Andriamanitra fa miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny isambatan'olona tsiraray avy miverina amin'Andriamanitra izy tsy miteny hoe andeha hiverina tsy amin'ny atoko politika tsy nandeha hiverina atsy amin'ny atoko mpivavahana tsy miteny zany rehetrarehetra zany fa miverina marina amin'i Jehova ary zay ny antony teny fampahirezana mba hampitodiana ny olona mba hiondrika ao anatin'ny soratra masina ka handray ny fepetra rehetra omen'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mamaly vavaka ny olona fa na dia inona ninenina ary zavatra tanterahantsika ezaka ataotsika kanefa raha mbola mandahan'Andriamanitra tsika tsy afabela eritaona mahery zay natao nge ny ady manerina an'izao tontolo izao hoe karohana daholo zay rehetra mety ho fanafody ho fanefitra kanefa dia ny mahavariana ohatrany hoe amin'ny fomba tsy takatry ny saina ihany keo miombo ary me mahery vaika ny valana retina zay mamely zay mitaona ny olona ihany keo mbola hanao fikarohana lalindalina kokoa mba hiadivana amin'izany kanefa dia mitenin'Andriamanitra dia milaza tsotra ihany fiverenana amin'i Jehova ny fitadiavana ny tavan'i Jehova zay no vahaolana ary eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany dia asehony mihitsy ary maro ny titeny ity hoe izy no mamiravira izy ihany no hasitrana antsika izy no namely ary izy ihany no hame ny fiefintsika tahaka ny hoe avy amin'Andriamanitra ilay aretina fa raha ny tena marina vokatry ny fiodinan'ny olona mahatonga ny aretina mianjady aminy fa ny zavatra tena manaitra
dia ny andininy faharoa ny zavatra tena manaitra ao anatin'ity bokinao Osea 4 ny andininy faharoa ty hoe rehefa afaka indroa andro izy dia ho velominy indray isika, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana ho velona eo anatrehany isika. Rehefa tena mandinika an'izany teny izany tsika, satria tenin'Andriamanitra moa nandraisantsika fampaherezana dia hitantsika taratra amin'ny lafiny anankiray ny teny fikasana fa hamaly vavaka Andriamanitra. Raha raisina rabako teny izay ilay hoe 3 andro no andalovana ao anatin'ny fahoriana dia hiverina ohatra ny tena vetivety izay ndray mimpimaso, fa ao anatin'ny soratra masina nefa dia ndray andro izy dia raisina ho tahaka ny heritaona izay ny lasa miditra ao amin'ny faharoa taona ny midiran'ity valana aretin'ity isika. Ary raha mandinika an'izany teny izany dia ohatrany mampieritreritra tsy hoe mampitahotra, rehefa afaka indroa andro izy dia velominy indray isika, zany hoe mbola mitoy ny ady, satria tsy raisy vetivety ty aretin'ity, na dia eo ara ny ezaka rehetra izay tanterahana hoe tena tapitapiko ao dia ho sitrana avokoa tapitapiko ao dia ho tonga mivalim-bavaka, fa tonga amin'ilay fomba fitenitsika hoe jamais 203 miditra ny taona tamin'ny heritaona, miditra ny faharoa taontsika. Raha ty tenin'Andriamanitra ity zany dia zao ny takaitra havelany ity valana retina mianjady manerina n'izao tontolo izao ty, mianjady eto amin'ny firenena ity, dia mbola andalo amin'io ihany ko tsika na dia ny taona 2022 azy. Fa misy nefa ny famindrampon'Andriamanitra ao anatin'izay teny fikasana hoe rehefa afaka indroa andro dia ho velominy indray isika, ary amin'ny andro fahatelo izy dia hatsangana ho velona eo anatrehantsika. Ino moa ny antony ny tenin'Andriamanitra mahatonga an'izay? Tsy ho fampitahorana akory na ho fanakorontanan-tsaina, fa mba ho lasa toetra raiky tapisaka amin'ny olona ny fanajana ny fipetra, satria araka ny nambara tamintsika eto amin'ity zao tontolo izao ty andalova-pahoriana eto, tsy mitsahatra ny loza, fa mbola afako nefa ny olona miambina sy mitandrina na dia eo ara ny loza izay mianjady, satria feno fiarovana izy dia tsy mahatratra azy zany loza zany. Ary izay ny tian'Andriamanitra ampitainy, ary tiany mba ho lasa toetra raiky tapisaka amintsika mihitsy ny fanajana ny fipetra, tsy ambo amin'nympotona hitranganany loza fotsiny, fa na tsy misy ara ny loza dia mila miomana mandrakariva, mila mitandrina mandrakariva. Ary izay ilay indray ny mpimason'Andriamanitra ao anatin'ny atelona no hitrangana izany zavatra izany. Nandeha ny taona 2020 mitranga ivalana retin'io, miditra amin'ny faharoa taona tsika zao 2021, afaka ny roa andro izy nolazainy, zany hoe mbola andalo amin'ny taona 2022, mbola hipetraka ny takaitra avelany io valana retin'io. Fa ao anatrehan'izany kory tsy midika zany hoe loza matsiravina hiatra amintsika isam-batan'olona, fa mba hatonga antsika hiomana sy hitandrina, satria sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho tokony, ka na dia mitranga ary zany ho an'ny firenena izay tsy matahotra an'Andriamanitra. Misy ny fiarovan'Andriamanitra manokana kosa ho an'ny firenena izay matahotra azy, fa mitanjona kendren'Andriamanitra nefa rehefa tonga eo amin'izay ilay hoe fiverenana tanteraka amin'Andriamanitra izay, araka ny nambarany eo amin'ny 5:12 amin'ny toko 5 hoe ambara-piaiky ny elony sy hitadiavany tavako, rehefa azo pahoriana izy dia hitady hafatratra, tsy misy lalana ankoatran'io, ary indrindra mivantana ho antsika zay tomady salama ao amintsika nge ny vantanan'izany teny izany, satria matetika rehefa tsy mbe akoditra tokoa ny zavatra mafy metraika, tsy mbe akoditra ny aretina, dia ohatrany maivamaivana amintsika ny zavatra miatra amin'ny olona. Fa rehefa mbi eo amin'ny tenantsika izany rehetrarehetra zany, zay tsika vao tena hitady famonjena. Kanefa ny tenin'Andriamanitra matotonga amintsika dia zao dia mbola tsy miatra amin'ny tena zany rehetrarehetra zany. Ny lalana tokana ihany dia ny fiverenana amin'ny Jehova, ny fanajana ny fipetra, fanajana nyreo olom-boafidy napetrak'Andriamanitra izay tena miezaka mba ho famonjena ny firenena. Amin'izay vanim-potoana izay
miditra antsehtr'andriamanitra kanefa araka zay lazaintsika izay hoe io ohatra ny teny omen'andriamanitra hoe ao anatin'ny atelo tsy moramora ny ady ary anjarantsika no mitsara ny famarina ny tenin'andriamanitra fa na dia ataoko hoe tena eo arany fanefitra rehetrarehetra ny ezaka rehetrarehetra zay atao tokana ihany ny zavatra andrasan'andriamanitra ny fiverenan'andriamanitra amin'ny oreny ka raha olona tonga saina tsy andry any amin'ny taona 2022 vo iverina amin'ny Jehova fa zao no fotoana mety ka raha mitonga ny taona 2022 na dia eo ary ny takaitra avelan'ny valanaretina zay niatra teto amin'ny firenena dia misy ny fiarovan'andriamanitra manokana ary hitodika ka hijery ny firenena malagasy ty zao tontolo zao ty hoe fa inona tokoa ny zavatra mitranga fa ny zavatra miatra manerina zao tontolo zao mangidy mafaitra fa inona ny fanefitra nentin'ny firenena malagasy ka natonga azy narovan'andriamanitra tsy mitondra fandringanana ny valanaretina rehefa afaka indroandro izy dia hovelomina indray isika ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana ovelona eo anatrehako izay le valim-bavaka lehibe raisina avy amin'andriamanitra ny andiny fahatelo nefa dia mbola mamerina ny antso foana io andriamanitra io Osea toko fahenina ny andiny fahatelo dia aoka ahalala eny aoka hiezaka ny lalan'i Jehovah tsika ozy a matoky toy ny maraina ny fiposahany fa ho avy amintsika toy ny ranonorana mivatravatra izy sy toy ny farahorana zay mahavoto ny tany rehefa tonga zay zavatra zay lasa rerenindasa tsy tsaroana kanefa eo anatrehan'izay efa lasa toetra raiky tapisaka eo anevo ny firenena malagasy mihitsy ny fitandremana ary tsika tsy afaka ilaza fa io ihany ange ny loza mety hiatra fa betsaka ny loza metraky loza ateraky ny fanakorontanana ny olona tsy tonga saina misy fetraikany ange eo amin'ny fiainam-bahoaka zany mety tsy ho aretina fa fanakorontanan-tsaina tsy misy ny fandripalemana mitranga daholo ny fanararotana maro isan-karazana avetsy ny fandrobana amin'ny lafiny maro isan-karazany ny tsy fifankatiavana reny rehetrarehetra reny mbola loza mitatao avokoa kanefa dia niantso ataon'andriamanitra tsy ho tanteraka izany raha tsy tonga saina ny olona ka mitodika amin'ny tenany mba tsy andry hoe tena hiatra amin'ny tena ny zavatra mafy zay vo andeha hidodododo hiverina amin'andriamanitra ny zavatra hitranga nefa sosanatry ka honenina ny amin'ny vanim-potoana andraisana fanapahan-kevitra satria tamin'ny vanim-potoana nanabarana ny tenin'andriamanitra natao atsirambiny zany rehetrarehetra zany ka rehefa tena mitranga tokoa ilay zavatra zay vo hitady an' Jehovah ny sanatrehan'izany tsy ho tafavoaka velona ao anatin'ny ady izay atreha mamitra fo dia mamitra fo eo andriamanitra eo dia mpamarana misy ny teny fikasana avy amin'andriamanitra zay matoka fa mbola fotoana ela no fa atsika miaraka ao anatin'izao fampaherezan'izao sy afataratsika ny programan'andriamanitra eo anivon'izao firenen'izao satria aty amin'ny Zakaria toko 2 aty ny andiny 7 dia misy teny fikasana teny azo iorenana mba hatonga atsika tsy ho kivy manoloana ny ady izay mitrangana dia mafy takan'inona azy fa tsy maintsy mody rano mody ventana ny rano natsakaina araka ny fomba fitenitsika tsy maintsy isy ny valim-bavaka avy amin'andriamanitra satria tsy maintsy mihamaro ihany keo ny olona tonga saina ampandevitra ny ampompony ka tena atoky an' Jehovah satria na iodika vitsika na odika vana andriamanitra mitombo marika ny amin'ny fiainantsika ety amin'ity zao tontolo zao ty indrindra ho an'ity firenena mamitsika dia mamitsika ity zay iverintsika fa firenena matahotra an' Jehovah ka raha firenena matahotra an' Jehovah tokony mitsahatra ny fanakorontanana rehetra fa tokony miray fo miray saina hiatrika ny ady atao amin'ity fahavalo tsy hita maso ity Zakaria toko 2 dia ny andiny 7 dia zao mivoasoratra hoe fa zao Jehovah ho mandafy manodidina azy ary voninahitra ao afovoany zavatra ho tanterahan'andriamanitra eto amin'ny firenena io mety sarotra amin'ny olona ny ahatakatra ny zavatra tian'andriamanitra tanterahana ao anatin'izany teny zany fa raha mandinika n'izany teny zany dia afatra
nomenan'ny olona tafavoaka tao Babilôna zany zay kivy no ny fanenjehana ny fampitahorana no ny fandrendreham-bahoaka no ny tetika rehetra hitady hamono ny fireneny jiosy tamin'izany vanim-potoana zany ka natonga azy ireo ny ravoravo tanana ka natonga fiemorana tamin'Andriamanitra ka ny zavatra tokony ho tanterahany azy tsy tanteraka tsony kanefa noho ny famindrampon'Andriamanitra dia zao maneraka mpaminanina izy dia Zakaria mba hampahery andreto fireneny jiosy reto hoe izaho Jehova ho mandafo manodidina azy ary voninahitra eo voany zany hoe zao toe-javatra mitranga amintsika zao ozavaitsika amin'ny manaraka hoe inona ny tian'Andriamanitra ho resana ao anatin'izay mandafo manodidina atsika izay ary amin'ny vanim-potoana manahoana ny sehoany izay ilay voninahitra Andriamanitra eo afovoantsika izay fa teny fikasana mahafinaritra ilay izy fa tsy mora nefa no andraisana an'izay teny fikasana Andriamanitra izay kanefa tsy maintsy jerevantsika hoe inona ny toe-javatra mitranga inona ny programan'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia raha mijerytsika eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny Zakaria 4 dia natompoko ny masokosy ka hitako fa indro nisy lehilahy manana fifamolaina eny an-tanany dia hoy iza ho aiza moa ianao hoy izy tamiko andrefy an'i Jerosalema iza ny sakany sy ny lavany aho arabaky teny izy tamin'izany vanim-potoana zany ny fahitana hitany Zakaria fa rehefa tena nijerevana hoe inona ny zavatra kendren'Andriamanitra dia fandrefesana fizahatoetra ny olona mba andro fitsaran'Andriamanitra mizahatoetr'Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay zao vanim-potoana andalovany fahoriany zao dia fanasivanan'Andriamanitra ny olona zay tena matoky azy kanefa tsy tonga dia mamely Andriamanitra fa mbola mialanenina izy mba hatonga ny olona ho tonga saina ka anatanteraka n'ilay teny nambaratary amin'ny Oseary hoe rehefa tena miaiky ny olona izy ka rehefa tena zoim-pahoriana izy ozy dia hitady ny tavako ka mba tsy ho tonga amin'izay le hoe eo amin'ny vanim-potoana farany tena hanavahan'Andriamanitra ny olona dia ao anatin'izay vanim-potoana fandrefesan'izay mihitsy no tokony handray fanapahan-kevitra ny olona ary zay no natonga avy an'ity teny ity hoe fa izaho Jehova ho mandafo manodidina azy ary voninahitra ao afovoany fisian'izay ilay mandafo zay ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao tena ohatra ny tena hoe afo mandoro mitraika manerina an'izao tontolo zao ary indrindra ho antsika eto amin'ny firenena afo mandoro io valana aretiny io kanefa ao anatin'izay afo mandoro zay rehefa ny afo mandoro tsy maintsy mikiropaka ny olona fa misy mitady ny famonjena fa misy nefa mimomonina mandrakariva manoloana ny toe-javatra mitranga ndraindray ianao dia variana ohatra ny hoe eritreretina fa avy amin'ny fitondrana no natonga ny valana aretina otrany hoe ny fitondranana ny tompona andraikitra rehetra zay miezaka miady amin'io valana aretina io ohatra ny hoe fahotana mafaty avaminy natonga an'io aretina io sanatrian'izany fa miatra manerina nyity zao tontolo zao ty avelan'Andriamanitra hitranga mba ho fahampieritrretana ny olona atonga ny olona hiveriny eo anatrehan'Andriamanitra kanefa tsy mahakivy atsika zany satria indray mpimaso ozy natonga ny fahadezerin'Andriamanitra tamintsika fa indray mpimaso ihany keo no manondran'Andriamanitra fo amintsika isan'andro ary eto anatrehan'izay mbola nyteny hitoky hoe afaka telona dia mbola hitsangako velona eo anatrehan'Andriamanitra satria mahatoky eo Andriamanitra eo ary aty amin'ny Zakaria tena hitsangana ho mandafo fa tsy mora mipetraka zany mandafo zany ange dia zao afo be manodidina mihitsy no manodidina anao e kanefa zay le afo be manodidina zay lasa serovana ho an'ny olona zay tafiditra ao anatin'ny manda zay ho jerevantsika tsara moa ny zavatra takian'Andriamanitra miatra eo amintsika isambatan'olona fa ny afatra zay mentina moa dia afatra ho an'ny firenena dia misy afo be manodidina tsy mora mipetraka ao anatin'io afo io kanefa Jehova no miteny hoe za ho mandafo manodidina azy zany hoe tahaka ny afo manodidina ny olona mahamainy ao anatin'io
ary voninahitra eo foany zany hoe vonin'io mandafy io zay manodidina ny olona io ao misy ono ny voninahitra Andriamanitra ary tsy maintsy manaiky ianao zany ny fepetra rehetra apetrak'Andriamanitra ao anatin'io afo manodidina io zay vao misy eo ny voninahitra Andriamanitra fa raha ohatra ianao tsy manaiky hitoetra ao vonin'io mandafy io tsy misy eo aminao ny voninahitra Andriamanitra ho tanterahan'Andriamanitra zany eto amin'ny firenena ary raha jerevantsika ny teny rehetra zay tonga de fa teny toky omen'Andriamanitra fa izy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra manokana anio ny voninahiny eto amin'ity firenena ity zay hitondrana fandreseny hitondrana fampiononana hitondrana fanasitranana amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina zay tanterahan'Andriamanitra satria firenena tena tian'Andriamanitra loatra tsy hoe angaran'Andriamanitra manokana ny firenena malagasy fa ny programan'Andriamanitra de zao tiany ho fitaratra manerina n'ity zao tontolo zao ity teny toky zany omen'Andriamanitra atsika zany zao Jehovah mandafy manodidina azy ary voninahitra eo foa miaina ao anatin'izany tsika kanefa tsy maintsy fatarina ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'izany ary zany mampahirezana atsika mandrakariva mba hazoto mba hiondrika eo anatin'ny soratra masina amantatra ny sitrapon'Andriamanitra mba tonga an'Andriamanitra amaly vavaka atsika aingana de ny aingana ary azo antoka ny balimbavaka tsy hoe fampanantenana pokaty fa mitaky fepetra kosa nefa ho an'nisam-batan'olona tsiraray avy mba tonga atsika hiverina tanteraka amin'Andriamanitra fa tsy andry ho azo pahoriana mba hitombon'ny loza fa mba ho tonga ny tsy hiverenana amin'Andriamanitra mba hitsahara ny loza tsy hiatra amintsika isam-batan'olona de matoko sy mihena fa Andriamanitra ny fiadanana androtsaka ny fanahany amintsika mandrakariva mba hampahery atsika ka tsy hatonga atsika ho kivy manoloana zao ady atre atsika so fa miaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra tsy mahafoy atsika io Andriamanitra io ary efa niteny izy fa hamonjy tena hamonjy atsika tokoa izy nde hivavakintsika Jehovah Andriamanitra ray io tsy takona fenina aminao ny adi-panahy menjady eto amin'ny firenena amin'ny sambatan'olona tsiraray avy manoloana ny ady atrehana amin'ity valana retiny ity misaotranao nefa satria ny teninao de aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra matoko sy mino fa zany teninao zany de tsy verinany aminao raha tsy efa natanteraka zay efa nanorahanao azy matoky izay ny teny fikasana nomenao fa mandafy manodidina tokoa ianao ary ho voninahitra eo fonay ary misy fotoana efa voatendrinao tompo mba hitsara an'izao aloha zao tsy andringana ny olonao meonay nefa mifaharetana amin'ny fifikirana aminao mandrakariva sy ny fanajana ny fipetra rehetra na apetraka mivantana aminay zany na amin'ny alalan'ireo tompona andraikitra zay fa navelanao hitantana ny vahoakanao na ara-nofo na ara-panahy mariky ny fanekenanao meo anay le toepana tompo miankina mandrakariva satria navelanao hitrango zany madiva ny ataperan'ity zao tontolo zao ity ary mibaiko ny Kristy de milaza hoe membena mivavaha mandrakariva mba tsy anjoanareo zany fakapana zany ary ao anatina ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao fepetra zay tandremana mambadika izay de mampianatra na hiampina ianao matoko sy mino ny valim-bavaka raisina avy aminao izay kanefa milohan'izay sara de tsy hainy ny tsy hitondram-bavaka ty firenena maminay ity melany hery mamindra-fo amin'ny tompo oka hitsahatra ny fahatezeranao asokafa ny masom-panahany tsiraray avy mba hita fa marina ny teninao ahatsapa fa miaraka aminay mandrakariva ianao mametraka eo mipelatananao tompona andraikitra rehetra voatendrinao hitantana ny voakanao ny filoha-pirenena miaraka amin'ireo mpiara-miasana ireo mpitsabo zay manao vihivery ny aina mba ho famonjena ireo adidy napetraka ao amin'isa amin'ny tompona andraikitra rehetra amin'izao ady atrehan'izao mamindra-fo amin'ny tompo ary iza velokivy izy ireny fa zay rehetra atao amin'ny tanany de mba ho eniky ny fahasoavana avy aminao
izao ny voninahitry ny anaranao mivavaka aminao hoandreo marary rehetra tompo mamindrafo amin'izy ireo tompo zay rehetra ezaka tanterahany vokany dia mba hitera-bokatsoka ho maro no sitra mba hitsahatra ny fahafatesana ary ho an'izay salama kosa tompo mba ho tonga saina ka tsy hitondra fanakorontanana fa iray saina hiverina tanteraka aminao mba ho fanasitranana nyty tany mamina ity dia matoko sy meny fahamary vavaka ianao tompo ary dia mametraka ny fiainana ny mpelantananao ny anaranao Jesosy. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fahasoavana sy ny fiatanany tompo amintsika mandrakariva.